manao tsara miaona amintsika mianakavy indray a tonga soa atao anatin'izao fiarah-mianatra izao anatin'ilay loha hevitra mahaliana arava Babilôna mialary oloko. Raisina ho tombontsoa afaka miaraka mamadibadika ny ten'Andriamanitra aminao a dia manovo ny fahalalana rehetra izay raiketiny amin'ny alalan'ny bokin'ny Daniela, amin'ny alalan'ny bokin'ny Apokalipsy ihany koa miainga tany amin'ny Genesisy toko faha 1:10. Mbola manana tombontsoa isika miaraka amin'ny pasteur André Balatina Fanera. Dia raisina ho fifaliana miarabanao atao anatin'ny fandarana pasteur. Fifaliana ihany koa no iarabananao namana Dinoa ary manona ny fiadanam-tompo amintsika rehetra koa makasitraka ny amin'ny fahalianantsika sy ny faharetantsika sy ny fitiavantsika andinika ny ten'Andriamanitra. Ya, ny valaparantsika kely ilay karazana kronolojia ny fandimbiasan'ireo fanjakana voatantaro amin'ny Daniela toko faha 2 tamin'ny feonantsika farany pasteur teo ny loha volamena, ny tratra sy sandry volafotsy, ny kibo sy fihevarana, ny ranjo vy ary teo ihany koa ilay ratsatongotra vy sy tanimanga izay dimbiasan'ilay fanjakana izay andrasantsika fatratra dia ilay vato tsy nendahan-tanana. Mino fa mbola tadidiny mpanaraka fandarana tsara iny feonana farany iny. Anohy ny fandarantsika androany lina ny rehetra. Inona iray no entinao an'ny mpanaraka ny fandarantsika? Enare, ndao toizantsika ny fandiniana ny loha hevitrintsika averina sy amafisina patsirivina mandrakariva ny loha hevitrintsika rava Babilôna miala rioloko. Araka nefa nolazaina teto hoe mila fantatsika hoe iza kay le Babilôna izay ho rava satria mila miala ao Babilôna ny olon'Andriamanitra. Dia tena isaoran'Andriamanitra satria mampafantatra antsika izy ny zavatra iseho hatramin'ny farany eto amin'ity tany misy antsika ity. Fantatsika zany zao ilay tamin'ny alalan'ilay nofy izay no azavaina tamin'ny fandarana teo aloha ny zavatra iseho hatramin'ny farany satria tsy nifarana teo amin'ilay ratsatongotra visy tanimanga lay tantara fa misy an'ilay vato tsy nendahan-tanana izay nanapotika nandrava nanorotoro nandevo na ny fanjakana rehetra amafisoko rehetra vy tanimanga varahina volafotsy rava daholo izy rehetra dia izay le hoe rava Babilôna. Fa mbola misy heviny izy namana Dino tsy hoe satria miresatsika zany fanjakana Babilôna zany efa tsisy tsony zany satria raha le fampidirana nataontsika tany voalohany indrindra nijerevana zany tamin'ny alalan'ny fikarohana sisa dia fantatra fa tany amin'ny faritry Iraka tany no nisy an'ilay Babilôna. Ara-géographie. Dia isika hoe efa rava anie le Babilôna pasteur aiza tso ka efa tsy tsony zany efa tsisy firenena za Babilôniana zany tsony amin'izao andrenantsika izao sisisa. Aza diny ry havana malala ny faminaniana. Aza diny fa any amin'ny Apokalipsy no milaza izy hoe rava Babilôna. Dikan'izay faminaniana izay iseho tsy maintsy ho tanteraka amin'ny andro farany ny faravan'i Babilôna. Ka raha mitenitsika hoe efa rava tamin'ny taona efa nomentsika teto tamin'ny taona 930 talohan'i Jesosy Kristy anie lay empire babylonien na hoe le fanjakana babylonianina dia efa rava izy dia efa nisy fanjakana nandimby asisisa. Ty fizarantsika androany ity no andeha naporifotsika ny tena toe-javatra niseho sy ny fandraisana amin'izao andro iainantsika izao. Ndao aritritsika iverina kely mihitsika aloha any amin'ny Genesisy toko faha 1:10 ny andininy faha 4 efa voalasanao teo ihany izy. Inona kay no zavatra niseho tany am-piandohana verina trany am-piandohantsika satria raha vao tsy fantatsika ny zavatra ny andohana dia tsy fantatsika ny zavatra miseho tateo aoriana. Satria Genesisy toko faha 1:10 ny andininy faha 4 zao ny vaky ny teny. Ary hoy izy
andeha isika anao tanàna sy tilikambo ho antsika ka ny tampony atakatra ny lanitra dia anao izay azontsika laza fandrao ela eny ambonin'ny tany rehetra isika. Io zany le ny Andohany e, sady zay le voalaza. Io no ny Andohan'ilay Babilôna. Tena marina, Babela hozy izy sika. Fa ny tena marina lay toe-tsaina, le toe-tsaina ny Andohaniny zay Babilôna zay, toe-tsainy Babilôna, zay no andeha ilazantsika anazy, toe-tsainy Babilôna. De ny toe-tsainy Babilôna dia voalaza io hoe andehantsika anao tilikambo, ny tampony anina izy izy ataontsika atakatra ny lanitra. Andehantsika hanangana tilikambo atakatra ny lanitra ho any amin'ny farany ambony. Zay le izy leviny ho any no tena zava-dehibe, ho any amin'ny hiakatra ho any amin'ny farany ambonitsika, faratampony. De inona ny tanjona anatin'le izy mba azahoantsika ino izy izy laza, anao zay azahoantsika laza, anao zay azahoantsika laza, anao zay azahoantsika voninahitra. De velona indray tsika any amin'le Isaia 4:20 zay voalaza ny 2:4-7 miresaka ny amin'ny zavatra aseho tany an-danitra, aretin'ny Losifera hoe hiakatra any amin'ny farany avaratra aho, any ambonin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra no ametrahako ny seza fiandrianako, ary ho tahaka ny avo indrindra anao zay azahoana laza. Inona le hoe le laza sy le voninahitra ho tahaka an'Andriamanitra. Zay le toe-tsaina ny Andohany, zay le toe-tsaina ny de fantany apetraka namana dino inona ny fandraisan'izany amin'ny fanjakana Babilôniana hoe tamin'ny andron'ny Nebokadnezara sisa, tamin'ny andron'ny Grika, tamin'ny andro Mediana sy Persiana, tamin'ny andro Romanina, satria nanomboka tamin'ny lovolamena lay fanjakana azadino dikan'izay zavatra niseho tamin'io fiandohana io, lay tany Babela zany dia tokony iseho tamin'ny tao Babilôna, nandritra ny fotoana Babilôna, nanjakan'ny Babilôna, ary tokony iseho anko amin'ireo fanjakana nandimby mandra-pahatonga eo amin'ilay ratsa-tongotra vy sy tanimanga. Amin'izay fotoan'izay de mitombona le loha hevitritsika any amin'ny apokalipsy rava Babilôna, tahaka ny nataon'Andriamanitra tany a Babela, nidin'Andriamanitra. Sady zay mahafinaritra ny izy rehefa nanana zay fikasana zay ny olombelona, nanana zay toe-tsaina zay izy, dia anakatra n'Andriamanitra sy te azo laza sy voninahitra de nidin'Andriamanitra. Zavatra iseho io amin'ny andro farany, zay mahalinana izy ity zay anko zavatra iseho amin'ny andro farany de ho ravan'Andriamanitra Babilôna. Eo am'izay zany zao tsika ndao am'izay iverenantsika le Daniela re, hitatsika zany zao le Daniela 2, lay sary olona le sary olona mampiseho re fanjakana zay nanjaka teto am'izao tontolo zao. Fa ndao mba jerevantsika namana dino hoe inona kay zavatra nataon'ireo fanjakana ireo. Ao amin'ny Daniela 3 no andeo vakitsika. Daniela 3 de ny andininy voalohany, ny faharoa, de ny fahefatra sy ny fahadimy. Daniela 3 ny andininy voalohany, faharoa, fahefatra ary fahadimy. Ny nofy nanararan'Andriamanitra ny Nebokadnezara sy ny natanteran'izany nofy zany. Daniela 3 azafady, Daniela 3 Daniela 3 Nebokadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena, 80 akio ny ahavony ary 9 akio ny sakany, de natsangany teo amin'ny tany Lemakadora tamin'ny fehin'ny Babilôna izany. Nebokadnezara mpanjaka naniraka nampamorony solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny governora sy ny ambondrembaventy sy ny mpitahirin'ny volam-panjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandy isan-tokony mba hanamasina la sary olona efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka.
andiny faefatra ary dia nisy pikabary ny antso mafy hoe izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena ary firenena samihafa fiteny. Andiny fahadimy, rehefa mandreny fanenony Anjomara sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Valia sy ny Saint-Pony ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia miankofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Ina zavatra miseto. Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna dia nampahafantariny Daniel tsara mihitsy ny hevitrilay nofy dia ny hoe ianao le loha volamena ary manaraka anao dia isy fanjakana faharoa volafotsy ary isy fanjakana fahatelo manaraka an'izay varahana ary isy fanjakana fahaefatra manaraka an'izay vy ary avy eo isy fanjakana mizarazara. Zay le sary olona. Ianao izy le loha volamena, loha volamena ianao, fa tsy hoe ianao no loha volamena dia ianao koa no tratra dia mbola ianao koa no dia mbola volamena koa ny kibo varahana kibo dia mbola volamena koa ny ranjo dia mbola volamena koa ny ratsa-tongotra. Tsy izay ny ilay izy. Loha ihany ny volamena, ianao ny loha volamena. Fihinana natao Nebokadnezara Daniela toko fahatelo. Toizany le nofinofino mpanjaka. Toetsainy Babilôna. Zay le Genesis toko faha 12. Toetsaina efa trany amin'ny andohany io. Aika le toetsainy Babely, zay ny toetsainy natao Babilôna. Dia le hoe anakatra an'Andriamanitra. Andriamanitra efa mampafantatra hoe ianao loha volamena dia isy fanjakana andimby anao, dia isy fanjakana fahatelo. Zany hoe tsy anjaka mandrakizay eto amin'ity tany ity ianao, tsy anjaka mandrakizay eto ianao, fa voafetra ny fanjakanao dia isy fanjakana andimby anao. Inona nefa nataony? Nanao sary olona izy, mitovy an'le hitany tao amin'le nofy, fa nataony volamena hatrany an-tampon-doha ka hatrany amin'ny tongotra. Inona dika an'izay? Zany no manjaka volamena daholo, ny tratra volamena, ny kibo volamena, ny ranjo volamena, tongotra volamena. Inona ny dikany? Zany manjaka mandrakizay eto amin'ity tany ity. Ohatran'Andriamanitra. Zay. Hitanao amin'izay le toetsainy Babilôna. Toetsainy Babilôna zany tompo dia zao raha fiteny. Ny défi an'Andriamanitra. Zay za fomba fiteny mialatsiny amin'izay. Miaika an'Andriamanitra. Satria zay le zavatra natao tany amin'ny Genesis toko 1:10. Andehantsika hanakatra an'Andriamanitra ho any amin'ny farany ambony, hanakatra ny lanitra mba ahazoantsika laza. Zay mihitsy nataony Nebokadnezara. Tsy manaiky ny voalohany fahefan'Andriamanitra. Tsy manaiky ny Andriamanitra izy, tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Zay. Andriamanitra efa mampafantatra azy hoe zao le zavatra iseho any am-parany. Ny nany fa ny fahefako mandrakizay ny amin'ny fahefako, sary olona volamena hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny tongony. Io samy manana fahefana mandrakizay. Tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra izy. Faharoa, te-haka ny toeran'Andriamanitra. Satria azadiny fa iza no manjaka mandrakizay? Le vatsy ny andahan-tanana ne. Vakio le Baiboly, efa vakitsika zay tamin'ny fizarana farany Daniela toko faharoa. Fa rehefa tonga le vatsy ny andahan-tanana hanapotika an'ilay sary olona ray manontolo dia voalaza fa hanjaka mandrakizay, hitoetra mandrakizay lay fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra no hanjaka mandrakizay. Fa Nebokadnezara loha volamena manontolo izy, zay mihevinao ambadika, zany manjaka mandrakizay. Te-haka ny toeran'Andriamanitra izy. Mahaliana be io ry havana malala. Tena mahaliana io. Zay zany le toetsainy Babilôna. Ao dia mety antantsika hoe tamin'ny andron'ny Nebokadnezara zany fa ngany isan'izany tamin'ny andron'ny Mediana sy Persiana zay nandimby anazy.
na tamin'ny androny grika na tamin'ny androny romanina nga nisan'izany fanjakana Nebokadnezara ny efa tapitra tamin'le taona zay efa nomena antsika tamin'ny fizarana teo aloha fandao tsika mba hijery kely na manadino e Daniela toko fahenina toko Daniela toko fahenina malina izy ty Daniela toko fahenina vakitsika ny andiny voalohany sy ny andininy fahavalo Daniela toko fahenina ny andininy voalohany hatramin'ny sy ny andininy fahavalo zao ny vaky ny teny ary Dariusa Mediana no nandray ny fanjakana rehefa tokony 12 taona no andron'ny ainany. Ao vakitsika ny andininy farany ao amin'ny toko fahadimy andiny fahatelopolo zany toko fahadimy Daniela zay mifandray amin'io moa zany mifandray amin'le toko fahenina teo izy Daniela toko fahadimy ny andiny fahatelopolo ary tamin'io alina io ihany dia novonoina Belsazara mpanjaka ny Kaldeanina ary Dariusa Mediana nandray ny fanjakana rehefa tokony 12 taona no andron'ny ainany. Maty Belsazara nandimbany Nebokadnezara mbola tamin'ny vanim-potoana fanjakana Babiloniana. Avy eo maty Belsazara de hoziziny baiboly Dariusa Mediana no nandray ny fanjakana nanomboka teo ny fanjakana volafotsy fanjakana volafotsy Mediana sy Persiana dihina ndray zavatra anseho amin'ny andiny fahavalo ary ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solompanjaka sy ny mpanolo-tsaina ary ny gobernora dia ny fanaran-kevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka ka nazovona no fangatahana atao anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'olona afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka dia atsipy eo andavaky ny liona izy. Tena mahafinaritra le baiboly mifindra indray le toe-tsaina Babilônia. Nitoy tsy niala tompoko tsy niala tsy rava le Babilônia tsy rava le Babilônia le fanjakana ny rava fa le toe-tsaina Babilônia tsy rava le toe-tsaina nanana Nebokadnezara ao amin'le Daniela toko fahatelo aka ny toeran'Andriamanitra tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra dia mbola nitoizany Dariusa Mediana Dariusa mpanjakany Mediana ilay fanjakana faharoa volafotsy dina zavatra nataony namoaka didy lalàna izy ka tsy misy zay tsara tsy misy nazovy manao fangatahana na amin'Andriamanitra na amin'olona afa-tsy amin'iza ihany izy aminao ihany afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka natahoinona ke zany Dariusa tamin'izany fotoana zany araka io toko sy andiny io namoaka lalàna dia natao iankofana natao Andriamanitra miankohaka tsy misy mahazo manao fangatahana na miankohaka amin'Andriamanitra afa na amin'olona afa-tsy aminao ihany natao iankofana Dariusa araka ny tantara na manadino nanao sary olona koa Dariusa tamin'io toe-javatra io tamin'io fotoana io nanao sary olona izy sary olona ny tenany no natao de nasainany ankohaka teo amin'io sary vonga ny tenany io ny olona rehetrarehetra statut fa eo ihany zay fa ny tena zavatra natao tamin'izany fotoana zany ny amperora satria Dariusa mpanjaka mialatsiny mpanjaka tamin'izay aloha mpanjaka dia natao iankofana ary nivavana tahaka an'Andriamanitra mihitsy naka ny toeran'Andriamanitra ny mpanjaka naka ny toeran'Andriamanitra ny mpanjaka zay zavatra niseho de mitotsika miditra tamin'ny kibo varahana de ranjo vy de mahitsika raisiko teo amin'ny fampitoanany ranjo vy tamin'ny fanjakana romanina dia mahitsika ny antsoina hoe empereur hozy izy empereur romain mba manahoana ny toeran'ny empereur romain fa natao Andriamanitra ny empereur ary ny ankofana
sy ny mena voninahitra tahaka an'Andriamanitra ny ampero Romana. Sady zay hitanao namanadino le toe-tsainy Babilôna mitohy fa ny mampieritreritra ary mino fa linany am'izay koa ianao zany zao de hoe eo am'le ratsatongotra mivisy tamanga lay firenena mizarazara matanjaka sy malemy mbola mitohy ve zay toe-tsaina zay Babilôna toe-tsaina Babilôna zay toe-tsainy Babilôna zay le izy toe-tsainy Babilôna izay ve mbola nitohy am'izao andro iainantsika zao. Zay ny tena malina de ndao ara amaky toky sandintsika ampidintsika kely izy ty namanadinao fa hotoizantsika amin'ny fandarana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Daniela 7 ary miditra fanazavana anankiray indray tsika zay mitovy ary manamafy an'ilay Daniela 2 tena mitovy ireo fa amin'ny endrika hafa indray no anehoana azy. Daniela 7 vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 12. Daniela 7 ny 1 ka hatramin'ny 12. Fahitana niseho tamin'ny Daniela ny amin'ny fanjakana 4 lehibe sy ny hitsaran'Andriamanitra ireo. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Belisazara mpanjakan'ny Babilôna dia nanofy Daniela sady nahita fahitana tao am-pandriany ary nosoratany ny nofy ka nambarany ny fotipotitry ny teny. De niteny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo ny rivotra 4 ny lanitra no posesika teny amin'ny ranomasina lehibe ary nisy biby 4 lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery. Nijery aho ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisonitra ny ila tenany sady nisy taolatehezana 3 teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana ho manana nofo be. Ary ny afaka izany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay nanana ela-borona 4 teo an-damosiny ary io biby io nanana loha 4 ary nomena fanapahana izy. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro ny faha-4 biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana ny vy lehibe izy nihinana sy nanotahota izy ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary ny hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka 10. Nodiniako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ary novoana teo anoloan'io tandroka 3 tamin'ireo aloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra meopampana izy. Mbola nijery ihany mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala ary ny volondohany toy ny volon'ondro madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ny afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany ary ivoarivo no nanompo azy ary alinalina nitsangana teo anatrehany nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. De mbola nijery ihany noho ny feon'ny teny meopampana ny tenin'ilay tandroka. Eny nijery aho ambara-pamon'ny biby ka no levonina ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy. Ary ny amin'ny biby sasany dia nesorona tamin'ny fanapahany nefa no alavaina ihany ny andro iainany mandra-pahalan'ny andro sy ny fotoana. Sao rato endrika hafa indray no hita eto biby anankefatra biby 4 lay Daniela 2 sary olona no hita sary olona mizara anaky 5 loha tratra kibo fe ratsatongotra ao mizara 5 ao eto indray biby anankefatra misevona izy fa le biby faha-4 nanana tandroka 10. De zao voalaza le ten'Andriamanitra tahaka ny Daniela 2 de toy izany koa miseho sy tanteraka amin'ny Daniela 7 mahakasika an'ilay biby fa taorinan'ny lay fahitanan'ilay biby dia inona ny hitany Daniela amin'ny 9 mbola nijery any aho izy mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no mipetraka teo de milaza ny amin'ny toetoetrana izy fa zao
voalaza teo de izy amaranina le 10 ary alinalina arivarivo no nanompo azy ary alinalina no nitsangana teo anatrehany mipetraka ampitsara ary novenalina ny boky dinany zavatra seo tamin'le biby zay koa no tena mahalinana amina dinao maty daholo ve le biby rehetrarehetra tahaka n'ilay sary olona potika levona tanteraka vokatr'ilay vato tsy nendahan-tanana de mahafinaritra tompoko ny baiboly fa tena mitovy io 10:10 sy 12 de aoanao izy ary mbola nijery anao izy no ny feony teny miopapana no tenen'ilay tandroka avy amin'le biby faefatra io zany tsy avy amin'ilay liona biby voalohany na avy amin'le bery faharoa na avy amin'le leopard fa avy amin'ilay biby faefatra le biby matsiravina io le biby matsiravina zay nanana tandroka 10 teo avy amin'io zany ny zavatra voalaza eto miteny zavatra miompapana de ozy izy mijery ao zy izy mandra-panino zy izy mandra-pamono ny biby 10:10 ka natao inona izy no le vonina ny tenany ary natao tao amin'ny afo mirehitra izy 10:12 ary ny amin'ny biby sasany ahoana le biby sasany ozy izy ny baiboly dia nesolona taminy ny fanapahana nefa no alavaina ihany ny andro iainany mandra-pahalany ny andro sy ny fotoana ny hafaran'le biby no le vonina izy no le vonina ny tenany de natao tao amin'ny afo mirehitra izy satria le volaza 10:10 zay zany hitatsika ry avana am'lahy tena mitovy ny fahitana tao amin'ny Daniela 2 le nofy sy Daniela 2 le biby efatra fanao hidirantsika kely fotsiny izy amin'ity fandarana ity dia raha sitrapony tompo dia hoitizantsika amin'ny manaraka ny dindinika ndao atsika maka amin'ny 17:10 Daniela 2 ny 17:10 Daniela 2 ny 17:10 ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra zay atsangana avy amin'ny tany zay aika le biby mampiseho mpanjaka fanjakana satria raha mamakytsika nytony eo dia milaza izy hoe ny faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra 13 mbavakeo ary Daniela 2 ka ny 13 izao no lazainy ilay faefatra amin'ny biby de fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany zay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anosiosy sy anorotoro azy zay ny biby faefatra ny faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra mampiseho fanjakana zany le biby efatra ry havana malany zay tsy inona fa le fanjakana nation'lay sary olona zay tsotra be le fanjakana nation'ny sary olona zay no fanjakana nation'le biby efatra voalohany volamena de ny biby voalohany liona zay mampiseho ny fanjakana babiloniana manaraka tratra volafotsy zay mampisehony zay fanjakana mediana spesiana zay asehony biby faharoa bera sisa de ny faefatra eto am'izay malinana aminadinao faefatra amin'ilay sary olona ranjo vy zay manorotoro de voalaza eto le izy hoe ny faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ty ambony tany zay afa no fanjakana rehetra satria inona zavatra ataony handrava ny tany rehetra izy ary anososo sy anorotoro izy mafy anapoty mafy toy ny vy fanjakana erimby zay le any amin'ny Daniela 2 de le biby faefatra hanorotoro sy anosiosy le biby faefatra dia tsy inona fa fanjakana romanina manamafy an'izany ny 19:10 raha vakitsika de mifandray misy miresaka mihitsy izy lay
mampifandray amin'ilay sary olona vy ranjo vy nao mba vakio kely ny 5 Daniela toko fafito ny 5 dia naniry alala izay fototra marina ny amin'ny 4 biby faefatra io a dia ilay biby hafa noho izy rehetra sady mahatsiravina indrindra izay nanana nify vy sy hovarahany sady nihinana sy nanotaota ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony. Manana nifinao zisy Vy. Mahafinaritra amin'ny baiboly zay le ranjo vy biby faefatra fanjakana Rômanina. Tonga dia mazava be le izy fa nyfantaniana petraka namana dinao avy aiza ho aiza zany ilay ratsa-tongotra visy tamanga folo tamin'le sary olona aiza ho aiza amin'le biby satria efatra le biby. Satria efatra ihany an'iny le biby tsisy fandimony efatra dia aiza le ratsa-tongotra folo visy tamanga zay azadiny fa taiza no namely le vatsiny an-dahatanana teo amin'le ratsa-tongotra visy tamanga dia amin'le biby zany biby anakefatra aiza no hamely lay fanjakan'Andriamanitra any amin'le liona ve amona an'le liona ve amona an'le bera ve amona an'le leoparda ve sa amona an'le biby faefatra ve fa tsy maintsy marina sy tanteraka amin'ny baiboly tompoko tena malina izy ity fa ndao hotizantsika amin'ny fandarana manaraka mahakasika azay. Eny re mino fa lina ianao manaraka tsara ihany koa ny mahamira zotra ny Daniela toko faharoa sy ny Daniela toko fahafito manasanao hamaky an'io ireo toko ireo any an-trano fa mbola hitondra fanazavana fanampiny eto pasteur André Paladina Fanera amin'ny feonantsika manaraka. Andao ary hoentina mbavaka indray ny lesona somary lalina dia lalina ny rahantsika nianatra iny. Mivavaka tsika raha inesy any an-danitro misaotra anao izay no ny teninao mandrakariva ny teninao ny fahamarinana ary tombontsoanay mandrakariva ny mandinika izany teninao izany ampireno eo amin'ny teninao tompo ny finoanay ary indrindra ampio izay mba hanaiky ny fahefanao dia le fahefanao izay mife sy manjaka eto amin'ity zao tontolo izao ity ary ampio izay mba hanaiky ankoa anao ho Andriamanitra ka tsy hankoaka amin'ny zavatra hafa izahay fa hiankoaka sy hivavaka aminao irery ihany satria ny toetsain'ny Babilôna dia tsy manaiky anao ho Andriamanitra ary tsy manaiky ny ankoaka eo aminao arovy amin'izany toetsain'ny Babilôna izany izahay dia izay tsirairay avy reto dia ho anisan'ny olonao tokoa ka hiala ao Babilôna ho any amin'ilay fanjakany lanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia ankasitrahana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika androany manome fotoananao izay manaraka indray fa intsika teto ny pasteur André Paladina Fanera ankasitrahana ry namana teknisianina izay tsy ny kely soroka nampifandray antsika dia mandrapijery ho manaraka